Araba toboko lafinaritra toboko vavy akafaliana indray no iarabanina amintsika amin'ity alatsinainy voalohan'ny herinandro ity. Alatsinainy ihany koa izay herinandro masina no isan'ny songadina amin'ity herinandro ity ho an'ny mpino kristianina. Ireto avy hatrany ary ny lohatenim-baovao isongadina amintsika hoentina amintsika amin'ity androany ity. Isany amin'izany ny fanangonana ireo antota taratasy filatsako fidiana ho an'izay filohan'ny FFM. Eo ihany koa ny makasika an'ilay raharaha mampifanolana ny orinasa afakaba koka sy ny groupe Eridji ary ny makasika ny fanampiana ireo tanora amin'ny fitadiavana asa. Fa androany sy tamin'ny 5:00 no nikatona ny fandraisana antanana ny antota taratasy filatsako fidiana ho an'izay filohan'ny FFM na ny filen-kevitry ny fampihavanana malagasy. Mbola betsaka moa ireo tonga nanatitra izay antota taratasy izay tamin'ity andro farany ity. Antota taratasy filatsako fidiana amin'ny filohan'ny FFM ampolo ny voarainy teo anivon'ny provinsimaika ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na FFM hatramin'ny androany. Raha ny nambaran'ny filoha-vonjimaika n'ity androm-panjakana ity dia antota taratasy efatra no voarainy herinandro lasa teo ary androany dia nitony fakana ny fametrahana ny antota taratasy teo anivon'ny FFM. Androany fa 5:20 androany lasinainy dia hita fa manao andro mitohy fiasanay eto ka hatrany amin'ny 5:00 any mba tsy hisian'ny zavatra tapatapaka dia mba tsy hisandrasana manaraka dia mba ny dosien'ireo avy any amin'ny faritra ary efa maromaro ihany koa ny avy any amin'ny faritra tonga recommandé ny mpiasan'ny poste eo fa ny any lavidavitra kokoa zay sarosarodalana angamba heverinay misy tena mbola nomena malalaka kely izy hatramin'le 3 andraisana ny ka ny fitomboky ny poste no entina hitondrana azy amin'izay fotoana izay. Araka ny fanazavana dia ny alarobia 3 aprily vao tanterahana ny fanokafana ireo valopy misy ny antota taratasy tsiraray ary 5:20 andro aorian'ny fiantsoana filatsako fidiana na ny 5 aprily farafatarany no tsy maintsy vita amin'ny fifidianana miafina izay ataon'ny kambana 420 ao amin'ny FFM. Koa ezahanay ny ahatratrarana azy na dia tara azy satria ny daty ny fifidianana ny filoham-pirenena sy ny daty fifidianana ny député sy manaraka fifidianana ho avy eo ary mpanjakana tsy mihemitra tsony fahitanay azy araka ny voalazan'ny tompona andraikitra ao amin'ny senita ka noho zany a na dia vao malimaly azy zay no eo taraiky ary tara fananganana anay a dia manenjika kosa zay anenjika n'izay tratra amin'ny dossier zay mipetraka operatana. Mikasika ny fametrahana fangatana famitsorakeloka kosa dia nilaza izy ireo fa efa fangatana roa ny voarain'ny provinsimaika ny FFM ary mbola mitohy ny fandraisana ny antota taratasy momba io famitsorakeloka io.